misy ny azy ny ataontsika fanampiana manokana zany omena ny olona izay manao entreprise dia toanany ireo olona ireo anao entreprise mba ampiditra asa betsaka zany ho an'ny vahoaka satria rehefa betsaka zany ny asa dia misolotra ny fampiainan'ny vahoaka ireo ihany koa no mandoa ny impôt ary ireo entreprise maro mpanefoefo ireo koa zany ireo ihany koa zany no manampy ny fanjakana amin'ny fikirakirana ny vola izay miasa ao amin'ny tanindrazana rehefa tonga amin'izay tanjon'izay tsika dia tsy mila tsontsika hitrosany velany amin'ny banque mondiale sy ny FMI sy ny sisa satria tadidio fa ireo koa ne mba mitady ny tombontsoany tsy misy olona anome zavatra anao pour tes beaux yeux zany eto ambonin'ny tany tsy maintsy misy takaly ny zavatra omeny ary ny zavatra mampalahelo dia manjary tsy misy rehefa hoe ireo zany manome volan'ny fanjakana tsisy nefa hoe contrôle hoe natao taiza daholo lay vola inona ny zava-bita ka any ampelatanany ataontsika hoe zany entrepreneur tompo-tany any no lakle ny ataontsika hoe resaka farotroson'ny tany iray izay dia tsara fantatritsika zany zavatra rehetrarehetra izany ao anatin'ny tantaran'ny vola ihany koa ny juifany ge no mitazona ny enimpolo isan-jaton'ny vola izay misirkule eran'izao tontolo zao nefa misy firy ny juifa inona no nahatonga ny tantaran'ny juifa hoe manana ny ambopo hitazona ny vola eran'izao tontolo zao de satria ny tantarany mafy taminy nanaovana azy tamin'ny andron'ny Hitler izay nilaza fa izahay fotsy hoditra izahay allemand izahay no tompon'izao tontolo zao izahay no tokony isingadina tokony dominina n'izao tontolo zao fa nahoana ny juifa kely ery no hoe tonga avy any izy amin'ny tany misy azy any dia manefoefo izy tonga aty tena ireto mihitsy zany no fanetry be ny tany ozy izy Hitler fa andao fongarina de igny ny vonovonoiny daholo ny juifa dia nanana ny ambony ny juifa natao an'izay zavatra zay hoe tsy maintsy miombontsika tsy maintsy manisy fikirisantsika eto ambonin'ny tany andeha hitady dia isy ny mpanefoefo am'izao fotoana zao resaka ambopo resaka tantara hoatsika mainty hoditra aty Afrika tokony heritreritra sika ny amin'ny tantara rehetra zay nitranga hatramin'izay kanefa isika no mamatsy an'izao tontolo zao amin'ny ataontsika hoe ressource naturelle ny Afrika ny teny amatsy hoe Afrika ao anatin'izany sika aty Madagasikara rehefa aty Amerika avaratra ianao dia ao anatin'ny continentan'ny Afrika ny fiheveran'ianao satria ilay fiheveran-tena hiavaka ao anatin'ny Afrika mbola samy mafiady daholo ao anatin'ny Afrika sika ka mila mijery akaiky an'izay zavatra zay mila ny ataontsika hoe firaisakina ny tompo-tanindrazana rehetra io zavatra io satria ny vola izay misirkule dia tsy maintsy ao anatin'ny firaisakina no mampitombo azy na tiatsika na tsy tiatsika ka rehefa mbola tsy mipetraka izay atao hoe firaisakina ny samy malagasy mbola tsy mipetraka izay atao hoe fifampitokisan'ny samy malagasy
ny tsy fifampirafesantsika malagasy dia mbola eo ihany sika satria zavatra misy ange ny etude goavana koa ataon'ny firenena vaventy mba hahafahany foana misikotra ny zavatra avy ao Afrika. Dia ny etudany a de hoe tsy mahay mirahina ny samy mainty hoditra. Marina ve sa tsy marina? Marina de marina zay zavatra zay satria ny samy mainty hoditra dia rehefa tonga amin'ny toerana anankiray na amin'ny toeram-piasana io zany na aiza indrindrandrindra ty amin'ny tany vaventy dia ny mifamadika foana, ny mifamorika, izay foana ny zavatra ataon'ny mainty hoditra samy mainty mifanitsika. Nefa raha jerenao a ny reny ohatra hoe karana mirahiny izy samy tafita ao anatin'ny asa zay ataony ao, ny sinoa mifanavitra ireo ao ihany ny circule ny vola tsy miala tao ka zavatra ohatraohatra n'izany no tokony ho fantaritsika hoe ao ambadiky ny vola maharangahy dia misy toetsaina goavana de goavana dia ny ampo, ny fifanampiana ary ny maha-olombelona fa tsy azo tsika amaivamaivanana hoe loam-bola inona koa olona ny mpanambola de mpanambany olona mpanambaka olona fa tao ambadiky ny nazahoany an'iny vola iny misy toetsaina goavana, misy fikirizana goavana de goavana ary misy an'izay ataontsika hoe karazana defi zay ka izay zany no zavatra tiako ampitaina amintsika malagasy. Amin'ny fomba hoana nefa ny akaran'ny fahampiainan'ny vahoaka tsy maintsy mianatra koa nefa ny vahoaka ka any amin'izany zavatra tsy maintsy manana ny fahasalamana, tsy maintsy misy ny fandriampahalemana. Zay zavatra rehetrarehetra izay zany no entiko hampieritreretana atsika ny hoe tsy tokony zany ho amaivamaivanana tsony ny hoe resaka vola fa tokony atao hojerevana amin'ny valeur tokony hipetrahana satria aveliko eto foana fa maharangahy daholy na ny fahaizana na ny hatsaram-panahy, ny hatsara-toetra na ny fahasalamana, ny ara-batana ary ao anatiny ihany koa ny vola. Eritrereto tsara zay zavatra rehetra no tany saiko teto zay dia toy izay indray zany no azo natolotra atsika anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.